Momba ny ara malagasy kosa natao indrindra mba hanomezan-danja ny asa tanana malagasy ho fampandrosoana ny toe-karenina ny hetsika seho karakarainy ny senam etsy amin'ny gara Soarano izay tanterahana eo ambany fiahiny ministeran'ny fampiroboroboana ny asa tanana. Tsy latsaky ny roa tapitrisy izany hoe folo isan-jato ny malagasy dia mpanao asa tanana avokoa. Maro amin'ireo tantsaha no manao vadiny asa ny asa tanana. 30 isan-jato no mivelona tanteraka amin'ny sehatra io ary tsy ampy 5 isan-jato ny afaka manondrana vokatra any ivelany. Mitaky ezaka goavana izany ho an'ny varotra eto an-toerana sy fitadiavana lalam-barotra any ivelany. Natao indrindra mba hanomezan-danja izany asa tanana izany ny hetsika seho izay natomboka androany tetsy amin'ny gara Soarano ary itoy hatramin'ny Rahapitso. Anisan'ny nanamarika ny fotoana androany ny famelabelaran-kevitra na rahan'ajevitra mikasika ny sehatry ny asa tanana. Anisan'ny navotra manokana androany ny anjara hoentin'ny UNESCO sy ny Prospere amin'ny fampiroboroboana izany asa tanana izany. Anisan'ny sampandraraha vaovao niforona teo anivon'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny asa tanana raha ny fantatra ny sampandraraha misahana ny fenitra sy ny kalitao ary fantatra fa misy ny fampiofanana samihafa karakarainy mba azahoana vokatra tsara. Tentsika hoe vokatra misy kalitao tsara na kalitao tsy misy na kalitao atonontonony. Ka ny ataonay zany dia mandeha isaparitra manentana ny olona amokatra vokatra misy kalitao. Olana iray lehibe diavin'ireo mpanao asa tanana ny tsy fahitana akora fototra. Tafiditra ao anatin'ny fandaharana asan'ny senam ny fananganana trano fivarotana akora fototra nefa tsy misaraka amin'izany ny fanentanana ho fiarovana ny tontolo iainana. Anisan'ny fanofanana ny fitantanana ifandraika amin'izao vanim-potoana izao araka ny loha hevitra noraisiny fijery vaovao manaraka ny toetrandro ho an'ny asa tanana mandritry ny hetsika seho. Nahitana karazana entana vita gasy manaraka ny vanim-potoana tokoa ary tsy mena mitaha amin'ny hafa ity hetsika ity izay nahitana ihany koa ny fandraisana anjara n'ireo Indonezianina.